Izay ny vaovaon'ny toetry ny andro fa hivadika hipedim-baovao hafa tanteraka kosa isika. Raikitra ny Sakoroka tetsy Analakely omaly alahady. Fotoana izay tsy napozin'ireo mpivarotra tokoa satria dia nidina tampoka teny fotony nanala ireo tompo-mpivarotra ny tompon'andraikitra teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny ampy ny polisy munisipaly, polisy nasionaly ary ny teo anivon'ny Emoregy. Ny afara tamin'ny fisamboran'olona moa ny teny antoerana. Andeha jerentsika ny sary mirakitra izay. Nitranganan'ny Sakoroka indray teny Analakely omaly. Araka ny fitantaran'ireo mpandalo dia nifanenjika toy ny saka sy ny voalavo indray ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra na ny CUA izay nitoanan'ny polisy Emoregy omaly maraina. Na dia alahady koa aza ny andro dia nidina nanohy ny fepetra fanadiovana ny komina. Tsy napozin'ireo mpivarotra amoron-dalana nefa izany. Etsy andanin'izany nilaza ireo mpivarotra fa tsy nakasitrahan'izy ireo ny fomba nanalan'ireo gros bras ny komina azy ireo satria misy mihitsy ny nanitsakitsaka ny entana. Namaly tamin'ny alalan'ny torabato araka izany ireo mpivarotra sasatsasany ho fanehon'ny tsy fahafaliany manoloana izany fepetra niraisin'ny komina izany. Nibatain'izy ireo ihany koa ny dabapako lehibe ka nahongany teo afovoan-dalana teo anivon'ny positra Analakely miaraka amin'ny vaky tao anatiny. Voaterina indray andraikitra ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra manoloana izany fihetsika izany. Raikitra ihany koa ny fanenjehanareo mpivarotra amoron-dalana tamin'iny totobaton'ny Davao mihazo amin'ny faravohatra iny. Vokany olona miisa 3 ny fantatra fa nisamborin'ny mpitandro ny filaminana ka nitazomina vonjomaika atao amin'ny komisaria sentraly eto Tsaralalàna. Manaty komantsy ny mpitandro ny filaminana fa misy andian'olona manana fikasana anakorotana fotsiny fa tsy misy ifandraisany amin'ny mpivarotra velively.